Kompatanana aloha niarabantsika rehetra indray tonga teo amin'ny fandarana fasafatsy négociance larana fahenina. Iza no vahiny monsieur Geneville Andriamasinirina sexologue no vahiny fandarana androany. Ianara monsieur Andriamasinirina omenanao ny fitenenana fandarana fasafatsy négociance. Voalohany teny angamba dia miaraba ny namana Loïka satria vao vakimaly zay roa mifampiresaka dia avy hatrany dia tonga dia mikatroka ary mahafinaritra izany tanora sahala amin'izany. Tsy mila mieritreritrela be fa hoe misy zavatra tokony atao dia avy hatrany dia tonga dia lasa. Azonao ampahafantarina ny olona ve zany hoe inona moa zany ny andraikitrao araky ny maha sexologue anao zay? Ny atao hoe sexologue dia olona nianatra. Za tany à l'époque 80 dia nianatra tany France dia nanao double faculté dia nanao informatique sy sexologie. Tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy dia même amin'izao fotoana izao dia nataontsika hoe sexologue na sexologie dia sahala amin'ny terme mampatahotra ny olona ary izay no tena mahagaga antsika malagasy. Tsika malagasy mihitsy tsy mahay miconjuguer amin'ny verbe aimer. Tandremo anie verbe aimer io ka sarotrarotra ihany. Ahoana ny présent zao raha mba hitodika aminao zao mba ahoana ataonao izany verbe aimer anao zany. Dia ahoana indray ny passé anao tamin'izany verbe aimer zany. Dia ahoana ny futur anao. Ka izay no teneniko hoe verbe aimer dia mila ianarana ary izay ny ilaivana ny sexologue mampianatra manoro ny ataontsika hoe firaisana nofo satria le sexe s'éduque et s'explique. Ary izay raha mbola ampiko ndraiky hoe asa nefa maheno ny namana Loïka ty fiteniko ty. L'amour n'est pas seulement un sentiment mais il est aussi un art. Efa vitanao nitrakasy andavan'izay dia izay micréer harmonie du couple. Zavatra mampalahelo kely Loïka amin'izao fotoana izao dia firaisana nofo ty dia fihetsika fa tsaiky fa le tsika mihitsy fe tsaiky efa mitapy fihetsika sa ahoana satria amiko dia hoe ny continuité de la semaine mihitsy ny sahala amin'ny hoe vetavetaitsika lasatsika asiantsika connotation hoe vetaveta. Or nefany io mahatonga antsika io mahatonga antsika ary io mahatonga ny vady mifankatia ka raha vao firaisana nofo mandringa satria be da be zany karazana ataontsika hoe dysfonctionnement sexuel. Ny atao hoe dysfonctionnement sexuel zany dia tsy mampety amin'ny firaisana nofo. Raha ohatra zao ka resahako tsy valapatra be ako dia ahoana ataontsika hoe éjaculation précoce. Mampalahelo ke zany amin'izao fotoana izao hoe presque 95% lehilahy dia manana problème na éjaculation précoce. Dia ao le ataontsika hoe antéportage. Inona moa zany ataontsika hoe antéportage? Satria diso émotionnel psycho-émotionnel loatra le bandy lasa mifatoka be loatra amin'ny vehivavy ny sainy dia vao miaraka amin'ilay vehivavy izy dia misy karaha créer palpitation. Vao micréer palpitation dia micréer miakatra ny cortisol. Vao miakatra ny cortisol dia midina ho azy le hormone testostérone. Ty zany le hormone de l'amour. Ty tsika rehetra dia manana ty hormone testostérone ty mahatonga antsika ity. Ty hormone testostérone ty dia hormone vokarin'ny testicule. Atrevantsika dia mot de même famille testicule testostérone. Io testostérone zany mahatonga antsika ity. Or nefa raha vao tratra an'le tahotra phobie be da be micréer ny négatif ray manontolo iny tambotritra zany le folie le envie en firaisana nofo satria ao le phobie dia vao mitambotritra iny dia miakatra ny négatif. Dia raha mitambotritra négatif dia izay dia mahatonga ny ataontsika hoe antéportage. Inona moa ny atao hoe antéportage? Sahala amin'ny hoe mahafinaritra mihitsy zao le vehivavy tena hoe andrano vao niaraka tamin'izy ity na vao mifampikasika foty tena ny tanana lasa tapoka le izy. Ifizana le zavatra. Zay zany le ataontsika hoe zay le voalohany zay le antéportage. Ary be da be mandainga be da dio amoaka tsy ampianarina firaisana nofo dia zay tsy mety efa lany. Io zany le ataontsika hoe tena grave be mihitsy iny. Dia ahoana ataontsika hoe prématuré na précoce. Na prématuré na précoce io dia 30 secondes. Zay firaisana nofo zany ke tsy performance de vitesse tsy membre de voyage. Ary zay na tonga Mike Brandt nirany laisse-moi t'aimer. Mike Brandt zao nirany laisse-moi t'aimer dia hoy zay hoe faire le plus long de tout le voyage. Dia Jules Renard no paroliany iny. Dia nataony Jules Renard une hirondelle fait mon printemps. Zany hoe efa anao firaisana nofo ianao zany dia zay ny tokony ka tiantsika voalohany indrindra.
faire le plus long de tout le voyage. Firaisanofo zany de tsy nombre de voyage mihitsy zay manko problème ny akikely am'izao fotoana zao. Nahafinaritra azy le sy pas zay fa mandrapahalainy andro hoe navita 10 mba itsika moa conséquence zany le testicule io zany ajevantsika de sahala amin'ny atodina pigeon anankiroa de io ve miforcenao anaovanao 6e fois na fa 5 na 6 voyage. Ina moa zavatra mitonga sahala am'izao nataontsika mipoisine le testicule eo ambony eny epididime efa une fois mûre zany le spermatozoïde de miakatra eo ambony eo mba itsika moa période de maturation ny spermatozoïde angery loika 70 jours inona ny zavatra mitranga zany avy hatrany de efa une fois mature masaka zany le spermatozoïde de miakatra am'le épididime sahala am'izao izy de miakatra amin'ny épididime de miandry le contraction orgasmique zay izy vao mahazo canal déférent de mandalo amin'ny vésicule séminaux satria anankiroa séminal anankiroa de vao ny vésicule séminaux mamoaka particule kely de avao ndray koa prostate mamoaka particule kely de zay izy vao mahazo ny urètre de iny zay vao hitantsika le mivoaky atsika zany diso manao nombre de voyage inona zavatra mitranga na le spermatozoïde koa de zay miena ny nombre raha une fois anao zaka no abstinence elaela de mahafinaritra koa kely loïque zany hoe mba misy règle de jeu kely de isaky ny 3 jours na 4 jours na ataontsika hoe sahala am'izay vao manao firaisanofo zay izy le titantsika hoe mahafinaritra satria misy an'le vide kely le vide iny mampiaka an'le pulsion tsika créer forisme atonga atsika sahala amin'ny hoe mavitsika am'le izy fa raha venao manao lalakitaksio hoe isakala misy manko zao miteny zany de hoe isakala hono de manao firaisanofo trop de sexe tout l'amour ary ny tena manahirana amin'iny de zao raha vao tsy mitovy ny pulsion sexuelle ny vavy de dikan'izay ka am'le vehivavy de force anao de inona dika viol dikan'zy loïque kasikazay indrindra iverina kely aho hoe l'amour n'est pas seulement sentiment mais il est aussi un art azavao kely le aro anatin'le izy hoe atao ahoana zany le inona zany no atao anatin'le izy ny atao hoe ala zany zay ny ataotsika resaka amory manko tsika zao de resaka sexe tsika de zay zany de mba azavaina kely tsotra kely izy le loïque ny ataotsika hoe ala zany de zay aikanto io hainao daholo ny tondrotra ny firaisanofo fatarinao daholo hoe inabo ny préliminaire mampalahelo ange am'izao fotoana zao ahoana moa zay le tsara zany misy terme technique manko ampiasatsika ahoana le préliminaire zany de zao hoe karazana échauffement na mahay sahala amin'iny raha mibarea zany tsy avy hatrany roro de avy hatrany de hoe alaina daholo iany alay am'dreo de hoe vofina matra de amin'ady de avy hatrany de hoe tonga izy saposa tonga izy ma de hoe tonga nady manao matra non misy izy atrony zany zao de regroupena de izy zany champion de Madagascar izy champion tana de rena voalao zay zany le izy firaisanofo zany de zay tsy hoe problème atsika lehilahy kely loïque de zao l'érection est un piège à con vao miaraka amina vehivavy tsika de misy érection de avy hatrany de ça veut dire pénétration tena manapatesy amy vehivavy mihitsy lehilahy vao velona de pénétration ina moa dikan'izay zany hoe tsy mety zany hoe tonga de io tonga de raikitra zay zany le izy zay le technique foana le sexe s'éduque et s'explique ary zay magaga fa maninona re io ny tena latsika za zao mahita an'izany enao mianoa io zao de anisany victime zany mitondra atsika koa victime zany taneninatsika tany koa victime zany raha za ty ngamba zao loïque tamin'ny andrenam-ponomerina satria andrenam-ponomerina 12 mivadiny nahazo place tsara mihitsy tao ndapa raha ohatra koa mbola latsika koa baiboly hoe Solomon no ny arivo mivadiny tena ngesika be tao amin'ny lapany satria atoronao zany le olona zao ny fanaovana azy zay firaisanofo zany de zay za moa de manana émission be mahafantatrahako tao amin'ny record tao amin'ny RTT de misy émission zay ataoko tao amin'ny TNTV ny asako zany ny sexologue zany de manoro sy mampianatra amin'ny fomba fanaovana firaisanofo fa amin'ny firaisanofo zany tsy zay mahafinaritra firaisanofo tsy ny définition firaisanofo tsy hoe zay mahafinaritra ny lehilahy fa io de anarany misy tondrozotro io ary zay nge mahafinaritra hoe za zao manao zay minadinika tokony entiko daholo ny boky satria za manakazona brochure kely tsy ambalatelo lehilahy tsy ambalatelo vehivavy lakile mifafinaretana tondrozotra amin'ny orgasme zany hoe tena mampalelo am'izao fotoana zao de presque 98% vehivavy tsy menatra mihitsy amin'ny teny zany presque 98% vehivavy tsy mahafantatra zany orgasme zany fa nanareny lehilahy ny zakany fotsiny inona moa zany une femme n'est pas comme un puits que l'on doit verser de l'eau sale zay tsy anarenao andamalotonao fotsiny de une fois qu'on aura tout vidé de lasa mitsoka mampalelo ange zany ary zay le mahatonga ny vehivavy nandray ka moi ary zay nge loïque
Vehivavy zao mino tsisika salamine mba talatala izy mahafinaritra io bokosy ianao salamizao de mba mety be mba mety afinaritra agnambo ty banty de zay le mahatonga an'le pour que la première ne soit pas la dernière sady voalohany fara ianao ve karazany tsisy ninona fa tsisy ninona mihitsy préliminaire tsisy ninona mihitsy ataonao tamina vehivavy fa presque violina ny ainany tao de zay le mahatonga le tenikeo hoe sady voalohany fara ka sy ianao sy okanao ka mamiteny ahoana lesy mba amin'ny lakamisy ahoana aiza lakamisy any mbola misy examen zay amin'ny sabotsy zay misy mariage lady zay mbola makany mbola miangona misy fiangonana ambanivohitra laha miaraka amina vehivavy ianao ka par accident niaraka taminao tamin'ny voalohany ka mangataka ianao feona fandrony de be da be sahala amizay ny fialan'ny bala de osa hoe manaovy ianao bilan na narinao tsy zakanao le vehivavy de zay tsy te hiverina tsony io le hoe lalana mandratra tsy hiverina intsony Inona mety mahatonga ny ataontsika hoe olona anankiroa miaraka tsy mahasoto amin'ny firaisana ara-nofo. Ny zay manko ny ilaivana sexologue ny firaisan-nofo de misy karazana dysfonctionnement sexuel ny atao hoe dysfonctionnement sexuel de tsy mampety azy voalohany zao dans un premier temps de misy vehivavy ataontsika hoe frigide ary tiako indray de teo ina de mitondra fanazavana ny atao hoe sexologie de ny terme sexologique de karazana néologisme vocabulaire vaovao daholo ny ao fa misy olona zao mahita an'izany hoe vehivavy frigide de mangatsika non raha ohatra ka manao journaliste anao ka misy mot mesabe aminareo miresaka sexologie de atsoviako de azavaiko anareo izy hoe raha ohatra zao ka hoe mitenitsika vehivavy frigide zany novinana ty boisson hygiénique ka atsofoka anaty frigidaire ka hoe mangatsika fa hoe mahatonga vehivavy frigide de zay il n'y a pas de femme frigide mais seulement des hommes maladroits le lehilahy mihitsy tsy alahoteo tsy mahafantatra amin'ny tokony ataony de zay izy lasa frigide le vehivavy inona zavatra mitanga moa zay le teniko teo hoe voavelona azy de pénétration de zay teniko teo hoe firaisan-nofo zany zao de ilaina préliminaire karazana échauffement io ataonao lavalava io satria na zavatra mitranga le corps d'une femme io plein de secret anjaranao mijery zay hoe inona aby ary zay eto zao de mampitodika onao afaka toronao ve le ampahany am'le secret ina le corps d'une femme io plein de secret ampahany secret ny ampahan'le secret de zay amiko tosa hoe na inona de vehivavy tokony mianatra manao masturbation fa ndraindray manko fa miteny an'izany de io le servile mihitsy vetaveta ampianarina manao masturbation le verbe me mihitsy nitsainao hoe amiko zany de simple kely inona moa na teo masturbation na vehivavy tsaratsara salamin'iny ianao na vehivavy salamin'iny ianao de lasa kitsapatsapy io aiza moa ny avatarako anao io po aiza le jaune érogène primaire secondaire inona mateo jaune primaire le manaitaitra voalohany de misy ny faharoa de avy hatrany de aty primaire zany de tena minday manontolo secondaire zany ety de zay eo anao zany fa manao le masturbation le mafatapatatra atao le pont ato de fa mba miaraka amiko ianao am'izay fotoa zay mba misy occasion mba iarahantsika de ozy na hoe ato zerifina mampataitaitra ako hoe za clitoridienne na za vaginal pedapelaka zao milahy manao firaisan-nofo tsy fatany akory natao clitoris va miteny clitoris nao de matezitra aminy tena ozy hoe tena ahoana ary zalahy zay ny tena iko hoe io vatatsika olombelona io tena za mahita an'izany tena ordinateur tena ozy tena performant mihitsy io ao daholo ny neuronelay manontolo ao ny système endocrinien ny be da be zany ny neurovégétative consciente sy ny inconsciente firaisan-nofo zany de anisany compris anatin'le neurovégétative inconsciente zany hoe besoin io misy mankosan'olona misy olona vao ana de neneko koa de zany fona zany zao de tokony fantatsika fa maninona moa de ino no misy an'izay ny tokony fantatsika zany ny tanora zany laha vao latsaky 16-18 ans izy io zany zao tokony ao mihitsy ny tokony zay moa ny ataoko zany amin'ny page Facebook pendant tes grandes vacances tia de anisany ampianatra ny tanora am'izao fotoana satria be da be zany le folie de adaladalana amy ty grandes vacances ty de mampianatra hoe tandremo zalahy am'izao fiainana zao manahirana zao mety miarakaraky anao de tsy fantatra akory hoe sahala amin'inona moa za manao firaisan-nofo zany de fanodikoroka de hoe tsy ampidirina sahala am'izao de misy koa ny vehivavy am'izany satria samy tsy mahidolo eky izy roa eky de ny lehilahy certainement tsy mahay mitazo zany azy de lasa tapoka izy de le vavy tsy mahafantatra ninona akory hoe anle sipako ty lalaky ty de ahositrosina am'le fivaviny du moment ka ao anatin'ny période d'ovulation na manao an'izay de dika an'izay tsy maintsy bevoky ianao de zay foana ilaivana ataontsika hoe éducation sexuelle hoe
io zany a lavany io vatarinao daholo raha ohatra ka miaraka amina sipa ianao mahafinaritra anao ny sipa de manontany anao ona lesy fiamoa siky lehilahy raha mahay intelligent tokoa le vehivavy de tokony hoe matoa za miteny amin'ny tena mantany an'izay ty partenako ty koa zany mba misy zavatra tadiaviny de mba tsy siny le ataontsika hoe bebe par accident ny zavatra mitrano ange de zay am'izao hiditra am'zay resaka moa tsika am'izao grande vacance zao de miarakaraka eny daholo fampisimpasipa de mafana maninona de asona ekany de atatatatatatra or zay ny ilaivana le sexologue hoe bon tandremo le sexe s'éduque s'explique misy koa ataontsika hoe sexe contrôle et self contrôle fehezo mivatana fehezo ny sexe fa tsy hoe l'érection ty mipetraka de miaraka amina vehivavy ianao de bon tokony fantatsika lehilahy koa zany de zay piry loika zao sady mba misy fampakely koa vehivavy vao anatin'le période d'ovulation de manao fianao firaisana-mofo de fivaviny koa misy karazana ataontsika hoe glaire cervicale sady la misy tapotsina-tody de tokony fantatra fa vehivavy zany efa misy fotoana zany avo ndraindray manko sarosarotra be misy ny cycle irrégulier de misy ny irrégulier ka raha vao irrégulier de tsy hainao mihitsy hoe bon firy amby jour ny période d'ovulation fa ny ahafantarana fotsiny de zay misy salamy envie zany ianao misy envie de salamy te-hanao rapport sexuel zany tu t'excites facilement de avao fivavinao misy alamin'ny tapotsina-tody inona moa dikan'le tapotsina-tody iny inona karazana autoroute zany iny andehana le spermatozoïde amin'ny traversé am'le vagin de mahazo am'le utérus de avao izy mahazo am'le trompe gauche na droite zay zany ny zavatra iny fa tsy hoe tivavihina koa dikany tapotsina-tody amin'ny fivaviko ty tandremo zany tandremo fa raha vao misy an'iny ianao ka ao anatin'ny fotoana ianao mijabajabaka manao firaisan-mofo de dikan'izay zaza le ataonareo zay ny ilaivana sexologue miéduquer mano fomba fanaovana firaisan-mofo sinon amorona zaza tsy fidinareo zaza rehetra tsika zany zao hoan'ny olona lehibe hoan'ny olona vady olona tera fa tika resana hoe eto Madagasikara araka fahafantaranao a firy taona eo ny ankizy ny tafatsofoka am'zany firaisan-mofo zany zay ny tena ampalelo am'ty Madagasikara tsika ty hitatsika amy TVM sy ny RNM daholo rehetra ary misy raha zavatra zay tsy ilaina tsy mampandroso vozinao zao mikanto hoe de bon de mitondra inona Madagasikara moa kanto hoe or nefa za mahita an'izany raha mila Madagasikara mandrosotsika ny éducation sexuelle tokony misy grille impératif an'ity amin'ny RNM sy TVM de inona moa zao malaza ao zavatra resako zao raha zao ve navoakatsika amin'ny TVM sy ny RNM satria be da be nge l'éducation azo efa misokatra mivavaka hoe or ny zavatra mivoaka mivavaka tsisy mpiteny or nefa le zavatra resako ilaitsika de zay zany miteny foana amalale teny loika teo hoe io tsy misy hoe zaza malagasy fa hita kely notion na sexologie iny amitsika ny lehilahy zany efa miditra amin'ny 13-14 ans de zay manomboka maniry ny pilosité maniry ny volombava maniry ny fenofeno daholo ny tena lasa miherinao vo le fenofeno izy un certain moment koa vaky ny feony maniry ny pompe d'adame de eo izy zany sans le savoir tsy fatena koa zay zavatra zay de petrapetraka koa izy nana de velona io tsy haino koa ny dikany de amin'ny alina de misy ataontsika pollution nocturne satria misy trop plein izy iny trop plein iny mahatonga le pollution nocturne kakatapiky fa manino ty ango fa manino ty zavatra fa ino ty avao tsy haino akory hoe izy ananontaniana de avao be da be manontany hoana mampisaizerevina problème fa za ty tsy normal mihitsy fa misy zavatra midalaka amy fivan'ny atao amy filahiko de salamy zany diso nampandry izy maraina azy de misy nataontsika hoe érection matinale ary tena mampalelo ala be da be ny jeune am'izao fotoana zao mamaka ty amiko Zerville za manao problème fa iza ahitako anao de bon efa malady tao de na misy consultation eny aho sefa tsy maninona fa anao consultation ako za raha misy Zerville zao problème ako misy fotoana eniko velona io de tsy haiko efa manino izy velona izy velona iny de sala mahafinaritra mikitikity azy de mikitikity azy eo de inona zavatra amitra mahay fandrenesana mahafinaritra de misy ala ronono mivoaka eo tena amiko inadmissible zany nous sommes en année 2024 de mbola misy olona ve eto Madagasikara mbola am'izay zao nasala am'zany surtout eto amin'ny capitale de mba ahoana zany le olona any amy sisiny be da be any de zay foana le izy mampalahelo zany de inona zavatra mitranga eto zao de misy leçon meko atsika satria le ankizy lahy zany zao nahafinaritra azy fotsiny le mikitikitika teo de misy an'le sensation voluptueuse mainao le fandrenesana mahafinaritra inona zavatra mitranga raha vao tsisy olona atao de tik il se masturbe inona zavatra mitranga maraina atoandro hariva de avao ndray koa raha misy mbola misy côté amin'ny telo koa misy côté raha vao tsisy olona de zay ny zavatra mitranga du moment anao ka zay fomba fanaovanao éducation sexuelle de zay efa anelina anao ka miaraka amina vehivavy
de ny dikany tsy maintsy obligatoirement anao tafiditra mitaotrika éjaculation précoce. Masturbation zany ilainy mba ahafantarana hoe ahoana ny fiasa vatanao. De zay ny ilaivana ny éducation sexuelle, androna an'le tanora hoe tandremo ty tsy mety ny salam'zao, raha ohatra ka misy problème salam'zao de manatona spécialiste. Eo zany tsika miditra am'le 13-14 ans, io le ataotrika hoe âge de découverte. Eo ny tokony anapina ny tanora. Le lehilahy amin'io tsy fantany akory, manao envie te hanao rapport sexuel. Misy le zay le atao hétérosexuel, izy manana envie hiaraka amina vehivavy, le vehivavy koa teraka aminy. Zay zany le atokantsika lehilahy. Fa ny vehivavy ndraiky koa, raha vao tonga am'le 13-14 ans izy de manomboka maniry nono. Raha manomboka maniry nono de tonga fotoana izy. Eo zany, du moment ka tonga fotoana ny vehivavy zany zao de eo manomboka ny règle. Ary ny règle tsy mijanona raha tsy efa ménopause izy. Dikan'izany zao, raha vao 13 eo na 14 ans manomboka mandeha mifadimbolana, de eo anao mijabajabaka manao fahaisana nofo de incontournable tsy maintsy bevoka. De amaly le tenin'ny loika teo am'izay ako. Tokony fantatsika lehilahy zany, ary ny vehivavy koa tokony mahafantatra zany, misy fotoana manana zay sensation envie zay. Nefa tsy ampianarintsika zay pulsion sexuelle zay. Zay pulsion sexuelle zay nge le ataontsika hoe neuro végétative inconsciente. Tsy fantatsika zay zavatra fa besoin zay. Ary rehefa tsy manao zay le kizy de bon inona zavatra mitranga. Lasa nerveuse be le kizy, milamila vany. Tsika zao mahita an'izany. Eny amin'ny fiarahamonina eny tsika mahita vehivavy na rangahy maty vady, tsisy rapport sexuel de bon. Zavatra mino teoria, zavatra tsisy tika de mba fahatresany ramatoa, zavatra tsisy tika de mba apetrany ramatoa. Tsika zany de tsy maintsy ilaina le décharge orgasmique. Fa raha vao tsy manao an'izay tsika de lasa dépressif, lasa mila vanina amin'ny fiarahamonina. Ary hygiénique ny fanaovana rapport sexuel fa tsy hoe vetaveta. Pulsion sexuelle zany de io mianime antsika tant que mbola velontsika. Fa rehefa maty tsika zay vao tsisy tsony ataontsika hoe pulsion sexuelle. Mikasika an'izay zavatra zay indrindra eo amin'ny ray aman-dreny zanaka eto Madagasikara tsika, be dia be ny ray aman-dreny tsy mahasahy miresaka zavatra ohatr'izany ho an'ny zanany. Kanefany na tiana na tsy tiana de tsy maintsy handalo an'izany ny zanaka. Ahoana fijerinao andreny ray aman-dreny zany hoe raha vao misy resaka firaisana ara-nofo, rapport sexuel, resaka sexe de mametraka barrière mihitsy. Na mandeha amin'ny télé de ipina tsy miresaka mihitsy ao an'ny zanany zany. Ahoana fijerin'ny monsieur Jodeville azy zavatra zay? Zay foana teneniko ny problème-antsika malagasy de za tsy menatra amin'ny teny zany. Diso kristianina loatra tsika. Inona teo kristianina? On conjugue toujours le verbe au passé composé. Efa conjuguer le verbe au passé composé anao de ny zavatra mitranga tsy manana repère-tsony amin'ny présent anao. Tamin'ny présent anao zao mananjanaka ianao. Zanako efa mahafantatra zany firaisana nofo zany. Sy eo kaka handicapé, tsy hitanao zay fomba resahana an'ilay zanany de bon. Asay manao consultation izy ndana mitady sexologue. Ary eto Madagasikara zany tsy mahatika moa miteny zany. Je suis le seul à Madagascar. Fa zay miteniteny sexologue eto Madagasikara mampime. Mahita eny amin'ny télévision fa misy olona mampime mihitsy laza sexologue izy. Zay le teneniko e. Zay mba hay lesy mba resahana fa mampime nadray mampime zany. Bon, tsaiky zay le tonga le teny parler pour ne rien dire de tena magako nge loika. Misy olona tena mba intelligent ihany de bon. Niasa vao miresaka amiko ny olona vao miteny phrase loina to de fantatra hoe bon zao cursus ity. Fantatra ny olona fa bon il dérape, il dit n'importe quoi. C'est une montagne d'ignorance ça fait des. C'est le tonga mateny. À quoi ça sert votre vitesse si vous portez d'une montagne d'ignorance? De sahanao miditra mandray micro amin'ny zavatra tsy hainao. Mampime. Ary zay ny tena problème an'ity Madagasikara ity. Ary za misollicité an'izany foana. Ôry intellectuel mandray sa micro. Fa tena poto Madagasikara satria ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Ny olona tsy maninona mandray micro de lasa micréer dérapage de mahatonga Madagasikara lasa amin'izao. Misy an'le araky resahantsika teo hoe misy olona miresaka amina fitalavitra sasany manome hevitra mpanaraka azy hoe zao atao minana pile ozone raha te performe kokoa amin'ny resaka firaisana ara-nofo, mampiasa ianao fitaovana zao raha te hanalava filahina. Zavatra ohatr'izany manahoana fijerinao any zavatra zay? Tena zay ny tena mampalahelo an'ity Madagasikara ity. Ary za moa nisy fotoana tafaresaka be zany le dérapage. Dérapage zay ataontsika hoe sexonomie aminay sexologue de atao hoe sexonomie de karazana hoe délinquance sexuelle. Be zany le dérapage olona tsy mahafantatra anao teo. Anisan'izany zao amin'ny cybercriminalité commissaire namako salamzany koa amin'ny parquet première substitut namako. De vao misy miteny hoe ahoana angaty zavatra ty. Tena be loatra le dérapage. Hitan'ny
somary dépassé kely ngamba le fantany atao de avao imiditra azy aho be da be ny taminao raha misao fotoana zao de satria nisy l'éducation sexuelle tsisy mampianatra de inona zavatra mitranga amin'ny vidéo ny porno ny taloha mianatra firaisan-mofo de indraindray raha mampalelo amin'ireny e za zany tsy manjara aminareo mihitsy aza mijara vidéo e mba zay zavatra mba mety kely zay mba mety le tsy mba zaraina za zany de zay natesitra zay natonga nasy commissaire atao amin'ny cybercriminalité hoe ahoana ty manao firaisan-mofo amina zaza asa ty moa fa nangataka ny solisté anistia tam'le nivoté an'le loi sur le inona moa zany le resaka cybersexe le manao firaisan-mofo amina zaza reny viol de hoy nangataka zany efa nanao solisté tamin'ny Facebook hoe mba ameo kely 15 minutes na 30 minutes anazavaiko ny député hoe salamy inona moa ny néfaste ny atao zany hoe manao firaisan-mofo amina zazakely zany voalohany dans un premier temps ny fivavian'le zazakely reny eka ka juste lavaka kely fotsiny ary nao le fisiny namsy teo ny urinerandena kely valafetiny de iny ve le tsaizana filahina amena le misy matikambo anaty Facebook de mavita manala filahina on de mavita onehatra amina 20 na 25 na 30 cm de mba eritretra salamy zany ngamba maximum ngamba zany profondeur ny vagin le zaza de idirana pénis salamy zany ve diamètre de hoe 18 cm tena inona zavatra mitranga potika tanteraka le vagin le zazakely de mifangaro zany ny lavaka fivoahany pipi sy ny fahaizany vody de lasa lavaka anankiray zavatra iny ary tena mampalelo amin'iny raha vao mipipi le zaza de inona zavatra pipi zany hoe manderifiry lasa infernal mihitsy zany le pahoavagina lalay manontolo de bon eto Madagasikara tsy misy ny lavagin zao de ataotsika la humaine zao de amin'ny l'infection de l'humaine ataotsika hoe hyménographie fa tsy haiko zao hoe izany hoe manana urologue valable fe tsika manao l'infection le vagin le zazakely simba zay ny tena iko hoe mampalahelo de za zany anisany mangataka zany e mizara film viol surtout manao firaisan-mofo amin'ny zazakely sy viol ngamba de tokony indrena miaraka amin'ny mpanao violeur satria reny nataotsika hoe incitation à la débauche eo zany nivadika amizay le fanontaniana napetraky loika atao hoe am'izao fotoana zao de be da be reo le produit sahala am'izao misy nataotsika hoe starter de l'élection inona moa zany un certain moment nao mety mitraverser période de frottement hoe tsy manao envie anao tena ianao mahatsapa hoe salamy tena tsy mety mitsy zany tsy mahavita firaisan-mofo inona moa ny antony io lohatsika io vao mifoha malay ny andro de feno dossier ahoana mifatrano vao mifo masoandro de ahoana ny sakafo ahoana ny écolage ahoana ny fatrano ahoana ny jiro be da be zany e un certain moment tsika tsy manana tsony capacité de concentration anaovana firaisan-mofo miandry madame amin'ny première nuit tsy misy ny deuxième troisième quatrième cinquième ka fa ahoana ary ty zavatra ty de zay le zavatra mitranga de avoanao somary tonga say tapaka zany sy efa elabe sahala mimenimeno na fotsy fa tsy mahavita mihitsy ny ako de le olona antaninao am'zany na tsy maninina akory tsy manana approche sexologique akory de nan'lany zao za moa tsy teteny rara ke tosy en terminaison parade de hoy za hoe karazan'reny le zavatra hafahafa reny vao mihinana an'reny anao de zay ny zavatra voalohany tonga fantarinao reny de mampiakatra ny tension ka raha ohatra ianao ka manana problème na tension ny ataotsika hoe tension normale zao de ataotsika hoe 12 maximum ianao nefa manana problème na tension ataotsika hoe 14 na 15 de lasa ianao satria tsy mahavita firaisan-mofo anao de inankerinana an'reny vao mampiakatra ny tension anao nefa 14 na 16 15 na 16 vao miakatra vao mihinana an'iny anao de miakatra zay ataotsika hoe miakatra ka 18 na 19 voire même miakatra zany amin'ny 20 zany de efa tachycardie qui dit tachycardie de miafara nataotsika hoe rupture d'anevrisme tapaka lalanda tapaka ianao ary hitantsika ke zany any amin'ny gazety eny nisy langasala misaosao niaraka tamina sipakely de matany amin'ny hôtely satria zavatra mitranga zavatra tsy vitany tany efa tambany tadiaviny atao amina sipakely mafinaritra azy izy nefa tsy ala hauteur an'le tsy manana virilité sexuelle tsy manana érection tsony de hoe bon nanan'zao zavatra tsy ampozana lay manontolo zao de dikan'izay conseil ny tenaiko mba mitiana manko nandray misy aventure mahafinaritra e de anay tante mba anao zao fahalohany anaovana zany aventure zany de mijerefa sexologue zava ngamba sahala am'zao eo koa zany sahala am'zay keo zao efa manomboka ame lehibe koa ny lehilahy de tratra problème na tension de tratra problème na tension anao de lasa anao makany amy docteur de ny docteur de prescrire ty hoaninao
zay zao ny tokony resahanao voalohany indrindra amin'ny dokoterinao. E dokotera, za nke mbola manambady, manana problème conjugal na ho anao hoe, laha ohatra ka mety mba fanafody mba tsy manimba ny libido-ako. Inona moa zany? Ny zavatra mitranga manko vao mihinana le fanafody, manana problème na tension anao ka mihinana le fanafodina tension reny, fanafodina tension de inona zavatra mitranga? Derive ny effet secondaire, inhibiteur na libido. Vao mihinana an'iny de herinao mitsotsoka de farany tsisy envie intsony de lasa impuissant ianao. Amaly le teny teo zany hoe hita koa ny amin'ny télé ny zavatra eny misy tavoahangy anankiray de sady manalehibe hono de miretarde hono de tsaiky tsony mahavita zavatra anakefatra. Tsaiky tsika venty intelligent, manana zany formule anakefatra anao de mataovy zavatra bouteille anankitelo izy anakefatra izy fa anaty bouteille anankiray. Ary eto de miteny amintsika le zavatra eny ilaina fitandremana ihany. Voalohany dans un premier temps, ny reny zavatra iny de tokony mba jerevana tsara hoe inona aby molécule anatin'ny zavatra iny. Sao de misy interaction négatif aty vao mandeha manko ty manao an'izao de bon lasa resaka business fotsiny sans tenir compte hoe inona ny tokony atao. Voalohany zany dans un premier temps, tsy reny olona reny, olona tsy manana poste indrindra, tsy manana inona ve de reny salamana zao misy problème de nakany na zany diso mikosana be loatra de tratran'ny hernie inguinale anankiroa de tao mba fanerana valaina atao de bon vao mahita atao moa le docteur atao de bon natsony daholo le professeur de natsony daholo ty ho sisy collègue-tsika ty fa manana problème hernie inguinale izy fa dina makaty amitsika de zay. De vao amizay fampiresaka de ahoana izy am'say zay fily mety le laza sy sexologue mitovitovy aminao reny. Za ohatra mitovy amindreny de mampime amin'izy reo izy de misy talatasy netiny avabo izy de hoe ndalo izy eto makany professeur de ty izy inona dikan'ity de zay niteny taminy ty talatasy ty dossier clinique anao ty ho eto amizay olona miasa ny zavatra mitranga manko de misy le ataotsika hoe bioscan reny. Eto zao de za moa efa nisy mitabatapanizy reny bioscan de hoe zavatra karazana complet. Laha ohatra anao saka mandeha makao zao de tonga anao mivalo de ataonao scanner anao de misy valeur amenao hoe na misy tension, misy diabète, misy prostate de tonga indray na ambin'ny folo verina indray anao de misy zavatra valeur ameny indray tonga anao ambin'ny folo de zany hoe laha ohatra anao zany ka mandeha makao ka tena fiable tsara le bioscan de tokony zavatra anankiray mivoaka eo na manao impire anao na impire manao de tokony zay fa tsisy kosa ny anomalie au bout de 2 heures zany hoe misy tension de tonga anao ambin'ny folo de misy diabète de tonga anao ambaki ambin'ny folo de misy prostate de sahala am'zany de ozy hoe tandremo de nidika an'ireny zany sao de voatratra an'ireny anao de vetrany ty hono eto de mitodika amitsika mety taitaitra am'le zavatra reny fa tandremo rehetra satria io raha io de milay mifiltre ny zavatra rehetrarehetra mihitsy zay izy vo mitsofoka makany amin'ny vesy iray manontolo ka raha vao aminy misy voadona de zavatra mitranga tadio tsara fa manana problème na voadona nay de tratrany insuffisance rénale ianao tsy maintsy manao dialyse. Qui dit dialyse de il faut prévoir au minimum 5 millions isan-kerinandro. Or le zavatra nohanina tsy nescompté an'le résultat tadiavina fa ny zavatra mitranga de zava-doza salamy zany ka zay teneniko tsika zany de mila mitandrina foana zay nge nanaovana l'école le misy ny diplôme misy l'école spécialisée am'zao fa tsy zao olon'olom-paona ray manontolo zao mipresikira mitendremy foana de reny nohaninareo de zay ny teneniko mitandrema ary tena zao anankiray le zavatra reny de aseminena makany amy sisiny kidiany amy sisina aseminena makany amy sisiny reny de tokony misy chambre frigorifique mba tsy le tsara fa ny mazanga température misy 30-40 miaraka ambony be mihitsy de avao le zavatra ramasoany de bosina kidy mibosina zany le zavatra reny de zay tadio tsara sakafo tsara sofina vadika bactérie kidy bactérie microbe zany nohaninareo de zay ny teneniko mba mijereva foana spécialiste alohan'ny naovana zavatra de mba jereva tsara hoe ahoana ny conditionnement ahoana moyen de conservation le zavatra reny fa tsy apetrapetraka fotsiny amizao de mibosina izy vao mibosina izy de zay ny teniko vadika bactérie kidy bactérie microbe nohaninareo. Resaka zay zavatra zay no monsieur Joinville hoe efa volazanao tena raha ratsy le finanana le zavatra hoe tsy araky ny tokony izy mety marary zany ny ray de afaka miakatra ny taona de lasa manana le suffisance rénale le olo io moa zany naisiny lafy ratsiny fantatry zavatra zay misy lafy ratsiny tahaka zany le izy maninona ny tsisy mandray andraikitra fa avela mivarotra zay mivarotra de avela mihinana zay mihinana ka zay le nous sommes dans une société banalière société capitaliste de zay le ataotsika hoe misy fomba fiteny zay le hoe adiniko le terme technique le misy fomba fiteny zay hoe
tsy tsy jabajaba fanjakana tsony zavatra ataonao opérateur zany fa de sahala amizay nefa tokony izy amin'iny kosa de ministère en santé za moa efa mipetraka e manao mivelona kilosy hoe ahoana ministère en santé reto zavatra hafahafa reto tena misy zavatra tena manahirana ke misy narinaka misy zavatra tsy milamina loatra izy d'autant plus le olona mivarotra an'le izy ana tsy fantany akory le izy de na olona mivarotra an'le ana ke tsy hainy akory hoe inona ny dikan'le zavatra zay de zay lasa sahala aminy hoe lasa fametsifetsena lasa business fotsiny le izy ka iny mo karazana business iny bon anjaranao fa zay ny ilaivana ny olona zay ny tena hoe mila foana tsika olona spécialiste miguider mila pionnier tsika miguider tsika hoe tandremo tandremo fa nous sommes dans une société capitaliste tout est faisable de mila mitandrina tsika raha aminao satria anao zany ataoko sexologue no eto zao ilaina ve ny sexologue eto Madagasikara mampalelo zay ny tena hita hoe ilaina ny sexologue tsika zao am'izao fotoana zao 25 asa 25 na 30 millions d'habitants tsika be da be nge ngamba asehoko anareo hoe sahala amin'iny zany doléance ataony na raha misy fila za mana problème sahala am'izao amin'ny vehivavy de bon zay ny tena hita hoe 98% vehivavy tsy mahafantatra zany orgasme zany inona moa ny atao hoe orgasme be da be ngamba mbola tsy mahafantatra zany be da be ny vehivavy tsy nainana zany ny orgasme zany amin'ny vehivavy de zay tsy maintsy il n'y a pas de femme frigide mais seulement des hommes maladroits lehilahy zany de tokony mahafantatra tsara ny asany ary zay le atao hoe le sexe s'éduque et s'explique ianarany io fa tsy hoe mafetibety ny lehilahy ny définition volaisanao nofo inona zavatra mitranga le corps d'une femme hoe plein de secret anjaranao mamaly mijery hoe aizampy ny secret nyity salam'izao sam'izao efa fantapatatra vehivavy hoe fandraisantsika teo hoe vehivavy de tokony mianatra manao masturbation mba fantany hoe atony lesy mamanaitaitahako za clitoridienne de qui dit clitoridienne zany de mila stimulena ny clitoris zay vao tonga anatin'ny zay vao manomboka excité na vaginal ndray de profondeur zany hoe mila ny point G de zay zany le izy efa mba fantapatatra loatra zavatra de ianao amizay miguider le partenaire andao hoe bon ato le aty salam'izao mapetipetiahako salam'izao mapetipetiahako de zay zany préliminaire zany de zay ilo tena hoe le corps d'une femme plein de secret vehivavy manova an'izay anjaranao jeren'le point par point alale mandeha anao zany baka aty aminao midina tsikelikely fa manahirana zany ny afantarana ny lehilahy maladroit tsy maninina de pas même de 3 minutes pas même 2 na 3 minutes tsy mikitikity lasa mandeha makaty ava mandeha anao zany ka ny lehilahy tsy maninina de vao 2 na 3 minutes fa mikitika de mity mandeha makaty de andramaka zay ale avasy makao ke tananao fa implicitement avy hatrany de asorony vadanao ny tananao inona ny antony ny clitoris atao hoe bouton de plaisir amin'ny vehivavy anisany mana fotoana amin'ny vehivavy mihitsy ny fitena ny clitoris raha tsy en érection inona moa dikan'izany zay tena hita hoe mila fotoana lavalava le préliminaire efa tonga mandeha makany anao zay vao kitikitika mandeha makany efa mikitikitika mandeha makany ianao de raha ohatra raha sahala am'izao ny vagin vehivavy eto ambonimbony eto ny clitoris eto ananiny eto misy ny glande de Bartholin efa excité le vehivavy de le glande de Bartholin zany hoe miainga aty amin'ny neurotransmetteur avy aty amin'ny loha hypothalamus iny mandefa signal de ny signal iny raisy ny glande endocrinienne iny stimuler ny capteur sensoriel na terminaison nerveuse de iny amizay no mandrisika an'le glande de Bartholin efa tsemboka efa excité zany le vehivavy lasa 20-30 minutes de le glande de Bartholin eto mamoaka karazana tsirambamby kely tsika zao raha tsemboka de lalaka eto amin'ny atsembotsika eto atsembo fa le glande de Bartholin eto de iny mamoaka lambamby clitoris iny ko de mamoaka tsirambamby ihany ko ny ahafantarana zany hoe efa manomboka excité tsara ny vehivavy de efa tant que au repos zany ny clitoris ny vehivavy iny de kombikombona kely anatiny any efa manomboka excité le vehivavy de iny izy mivoaka lavalava sahala am'izao ny clitoris zany de mitovy principe actif amin'ny pénis zany hoe vasodilatation misy fibosisefan'ny range mahatonga ny filahitsiky ny velony raha mitsofoka mandeha makeo ary zay mampimeahako misy problème de ty manao an'izao de ty manao an'izao de bon voalohany dans un premier temps le ny zavatra resan'ireny de ve de zay le raha apetraka fanontaniana vasodilatateur zany hoe inona moa natao hoe vaso zany de veine dilatateur de mana lehibe ny lalandra sy ny veine sy ny vaisseau zany les produits de zay le fantena petraka le zavatra rey ve satisfait ve zay condition zay am'le zavatra iny de zay ny tena hita nandray zavatra mampime olona miteniteny foana
ny zavatra mitranga zany zay ny ateko teo efa manomboka mivoaka salavy zay zany le clitoris le vehivavy de zay efa mahafinaritra ary iny natao hoe bouton de plaisir mahafinaritra amin'ny vehivavy kitikitiana iny fa en tant que mbola tsy excité ny vehivavy de mandeha makany tahanao de ohatsy hoe mana fotoana azy iny ary iny ny ahafantaran'ny vehivavy hoe tia un bon amant tia lehilahy mahavita azy fa lehilahy mahavita azy zany de mahafantatra tsara mitondro zotra amin'ny firaisalamofo ka efa tonga any am'le 30 minutes zany ny préliminaire de lubrifier tsara le vagin de iny nataonao lubrifier ny atao hoe lubrifier vagin de tombo kely mihitsy iny raha te mbola ety zao superficiel de clitoridienne izy fa raha ty anatiny ety zany même manatramiko lera cervical aty amin'ny col de l'utérus de mamoaka tsy randano zany hoe io vagin vehivavy efa tena excité izy de misy tombotombo kely mihitsy zay tombotombo kely zay mamoaka sina zany fa tokony anao le pénétration anao ary zay koa zao tetika efa manao pénétration koa anao de zay foanao any ilaivana ataontsika hoe sexologue tsika mahita am'reny le film porno reny de mahita am'reny le film anay de tongotongotongo sala mitoto vary de définition ataontsika hoe firaisalamofo de pénétrer moramora zay moramora zay doucement définition ny amour zany de tendresse fa tsy toto vary tongotongotongo surtout ka tsy lubrifier le vehivavy de ataonao ny mitotototo vary iny inona moa zavatra mitranga le parois ray mantolika maina ry loïque de zay ataontsika hoe sécheresse vaginale lasa mitsovoka mihitsy zany le parois vaginale inona moa ny dikan'le asan'le lubrification vaginale zany ohatra zao misy valavalana io inona sina rora kely ndafy lo avoana zava zay fahavala sanandro de avy ny mahazo amin'ny valavalana le orana de vao misoka le valavalana le valavala kely de migrince be de ty loika mba asio menaka kely lesy le pomely de vao mahazo an'le menaka le pomely de mitondrona de avondray atsika amte asio kalokely lay le valavalana fa sao de vaky le fitavana de sahala amizay ny asan'le lubrification vaginale any le karazana menaka ka efa lubrifier tsara le vagin de micolissé izy tsisy tsony le inconfortabilité fa sady misinoka moramora zay izy de eo moa misy miteny ndray hoe loïque zao miteny hoe asina rora metety any de roa fa zay koa be da be zany préalable tsy maintsy atao tsy maintsy mipetraka alohany anao firaisanao fanao de tokony mba madio daholo mba manao fa madio e zay ko mba mila lazena koa io bo salamy zany fa tsy borosay be sahala am'reny le inona be da be reny de bo na mikitikitika mandeha makany antamana ndray masosotra le izy de mila diovina salamy zany mila manao borosnifitra koa anao fa nandray vavatsika io de misy karazana infection be da be mihitsy anaty vavatsika io e ka ny zavatra mitranga laha ohatra ka misy aretina ny vavanao de alefa mandeha makany de lasa manimba le pH le fleur vaginale de lasa micrée ndray vaginité inona moa ny atao hoe vaginité aretin'ny vagin eto zany de mampianatsika koa ny terminaison par T rehetrarehetra de aretina la mitsentsika zao de hoe appendice appendicite inona misy teo inona misy teo ny prostatite de tsy toizy am'izay mahafinaritra anareo am'izay sady mampianatra foana hoe bon salamizao le izy ka zay sy ny teneko teo foana raha vo zavatra tsy misaccommoder am'le fleur vaginale na mitsofoka mandeha makao de micréer prurite na misy mangididy be da be zany misy karazana infection ka zay ny teneko hoe mety hoe de zavatra reny fa misy préalable tsy maintsy mipetraka atao madio kosa mipamporify tsara nifinao fa microbe rehetrarehetra any lasa manimba an'le inona misy teo écologie vaginale ametraka fantenana somary misesisesy kely oui voalohany aloha voalesaka teo ny hoe lehilahy foana no tsy mahavita tsara matoa vehivavy tsy de mahasoto fa misy koa vehivavy fanoatra am'izay ahoana fijerinao an'izay ny ataontsika hoe ny lehilahy diso mahasoto be loatra de iny resaka hoe nivoana testostérone ny lehilahy mahasoto be mahasoto teo sany hoe mahasoto manao firaisana raha zay izy ka ny mahatonga atsika anao firaisanao foge de zay ny nivoana testostérone miakatra bombe 1280 nanogramme par 10 litres zay zany ny rebombe ary de misy nefa le olona ndraiky koa le nivoana testostérone nefa bombe aty mbola asina le fanafody adaladala reny inona zavatra mitranga lasa hypersexuel zany hoe tsy mety io zany le lehilahy fa tsy maintsy manao firaisanofo maromaro le izy efa ambombe ary efa tsy alaky le vehivavy tso miditry le lehilahy de avy ndray mbola ampianao zao zavatra hafahafa zao de bon lasa micréer violina fana satria zay tokony fantatsika ny pulsion sexuelle lasy vafy tokony mitovy fa raha anao de sambombe le levadinao de mbo ambe aty de zay lasa micréer ny lolololo io lasa micréer ady io milazany io de zay
mila fatarina foana amatika ndray zany le teny lokita hoe vehivavy lasa be ny inona misy teo ny pulsion sexuelle ataontsika hoe nymphoman sahala am'izany zao fantatsika zao ry be da be tany aloha tany ny atao hoe sahala am'izany zao vehivavy de mila zay izy mila zany hoe mila faisanofo 10 enina fito mihitsy izy zay vao satisfait les besoins zay vao saturer les besoins de zay foana le teny hoe du moment ka tsy par égal zany le pulsion sexuelle de lasa micréer problème foana amin'le l'autre partie. Izy io hoe mety misy olona fantatra amin'ny tarehany hoe nymphoman le olona Bien sûr. satria manko zao manko le izy raha fantatra hoe impito zany isan'andro fizaka ihany koa zany raha navadia zany de alohan'ny idirana am'zany hoe tsy fantatra de bolo hoe tohatra ny tarehana olona nymphoman ty tsy fity ty le manko zany zao hoe ny asan'ny za zany tsy haiko loa zay sexologue hafa fa ny asa za olona tia mianatra ny asa hoe manao consultation amiko ianao de miainga amin'ny resaka astrologie misy incompatibilité na couple koa zany misy zao mitantsy ny hafa zany bon tsy mety mihitsy nay mandroso de zay famelahinina tsy afaka fanala-tsaina mihitsy nefa na zany raha de bon tsy maintsy éduquer ny aloha le bon zao tokony atao hoe assisté koa programme neurolinguistique ampianarina hoe na fomba fiteny fa iloika ave zao tsy mahita hoe tentsika malagasy un certain moment misy langage de provocation zany raha ohatra zao ty téléphone ty zao ka tsy tantana leny ty de izy zao nolona lika matinaka ny téléphone teto implicitement ke zany zavatra zany micréer clivage conflictuel ohatrany fa raha ohatra ka tsy hitao zao ny téléphone ona letsy loika sao de mba hitanao lesy ny téléphone fa napetraka teto mba asina formule de politesse le izy de tsy mandratry fa zay le problème atsika foana le langage madagasikara langasika tsy mety misy de lasa micréer conflit le zavatra de mba ivrenako am'le teny teo zao hoe ahoana moa zany ny tokony atao zany zay moa teneko teo be da be zavatra atao zany efa manao an'le consultation eo koa zany le hoe ahoana ny ahafantarana hoe zao ny poziny ty volo ty hoe ty nymphomane na ty ina fazanazy teo nymphomane na vehivavy zany de nymphomane na la lysipakely izy de hoe nymphète zany hoe le misy fozakely aussi izy tsika malagasy de raha lehilahy ndray zao de hoe bon iny le hoe donc izy moa le amin'ny fomba fiteny iny donjon hoe donjon de parler ty la hoe mana testicule en surnuméraire ina moa dika zany le tsika lehilahy zao de anakiroa ny testicule fa ny medalo ny teo asa parler ty la hoe anaky telo efatra ny testicule de zay mahatonga azy hoe mana pulsion sexuelle de zay zany izy hoe raha hoenao ve tena hoe diso tifraisanao fe de tokony fantarinao hoe firy ny testicule anao iny moa fa nresahantsika teo na tsidika teo ihany hoe tandremige fa testicule tsika sahala am'ty ngamba zao lehibe le sahala amin'ny atodina pigeon eto ambony eto misy ny épididime de iny ao misy chambre maromaro chambre semi-fera maromaro anatiny ao zay zany mahatonga ny zavatra iny de iny teneko teo hoe période de maturation iny 70 jours de mba eritreritara hoe nao ve zany hoe amalele teny lioka hoe bon mavita enina fito tena mijaly mihitsy nge le testicule ary zay ny teneko teo foana hoe samihafa ny manao firaisan-mofo vita tsara sy ny le lalakitako soa iny moa resako teo le iramaiky ponty hoe laisse-moi t'aimer qualité fola atao de zay ny teneko hoe le corps d'une femme io plein de secret tsy hitanao ny secret des femmes ny secret des femmes de manatona am'jare fa sexologue hoe bona lagnano tokony atao ahoana ny tongotrotra za mba te hampisambatra amin'ny partenairako ina ny tokony atao de tsy hoakanao ka de zavatra ataontsika ty moa mipalitaka zany province de bon efa any ianao de bon za manao zany télé formation sexo transformationnelle ina moa dika zany ty di télé de à distance na mazanganao na andegonao na antoleanao mipetraka de azonao atao zany mifampiresaka amiko il suffit asinao application android amin'ny téléphonenao de misy kosa aloha ny honoraire am'zany de mifanaraka tsika amin'ny honoraire de azo ataontsika par vidéo amitsy de azavaiko anao mitsy azo tany ave ohatrinany vola loha raha ohatra hoe miara-miasa aminao ino loha alakalaky le teo dysfonctionnement sexuel bon alakalany de ao koa satria manko io tsy misy hoe fanalana fa iny koa tsy maintsy mbola misy suivi vita zao le consultation ampianarina azy daholo ndraiky zay de bon au bout de 15 jours za miantso azy hoe ahoana fandeha efa miévolue makany amy tsara sa mbola stagnatika sa hoe inona bon mila averiny indray mandeha zany le fanazavana fa nandray manko les capacités d'acquisition le patient koa nandray tsy de ao tsara de
ilaina kely ny anaovana kely sahala amizay amerina an'le lesona mba hidirana izy araka ny tokony izy fa amiko zany zao de oza hoe tokony fantaritsika aloha fiasan'ny vatantsika zay foana zainga ty ao anakory ny niveau santsika le resaka masira manontolo hoe mba te hanana élection tsara anao de inona ny tokony atao zany ke zavatra io la miaraka amina sexologue anao be da be ny directive tokony raisy ny hygiénique ny phytothérapie ny toetsiky bio ray manontolo inona moa natao bio besoin individuel optimal lafa tsy nandray tsika sarotra fiainana loika am'izao fotoana zao nandray tsy mbola tifa fotsiny moanina fa mba tokony mba misy hoe bon inaby zay le phytothérapie toetsiky vert zany hoe inaby zavatra tokony moanina efa mba tonga ny fin de la semaine tokony mba misy zavatra vert mila fomalaina koa tsika de jeren'le tsenany tatsara eny de am'reny manko mamoramora izy de any mba mila vidividy sakafo tsara bio toetsiky vert zany ny zavatra vert zany de abazina vitamine E inona moa vitamine E spermatogenèse mana réformer un cycle sy okano ka manana problème zany de mila foana manatona sexologue de sexologue miguide miorienter anao fiarahanao amin'ny sexologue de io sady amin'ny hoe notice mode d'emploi hoe inona ny tokony atao koa efa manao fahaiza-manofo ianao zao a sexologue dikan'izay ve a expert koa anao amy resaka rapport sexuel zay ngefa sexologue de nianatra mihitsy mombana ataontsika hoe sexe io tsy ao sexe fa tsy anatin'ny sexe fa mbola poseko lavidavitra koa mianatra ataontsika kamasotra misy manko zao olona vamena zany kamasotra zany fa manaboky 70 fomba hitondrana vehivavy amin'ny orgasme de zay de misy karazana kamasotra misy olona vamaina zany kamasotra zany de écrit mba afataro le zavatra inona moa natao hoe kamasotra traité de l'art d'aimer ka la manambady avy anao ka manana bokina kamasotra avy de hoe inona de zay zavatra tianao zao ty zao tiako zao ty telefoniko ty de fantariko zao inona ny application tsala am'zao de zay koa ny teneniko efa mandeha mako amiko ny patient de nainteniko mba ampiseho ny telefoninao de ny telefoniko tsara be ty tsara am'zao de miaro zao tena mahagaga anao ainao daholo zao application efa fatapatako daholo de raha mba tianao zao inona aby zao mba application mivadinao fe mahafantatra ao aiza misy clitoris tsata mampime nao faisanao tsisy nafata mihitsy de po inona moa zany de sahala am'zao ny vehivavy zany de sahala mitondra tomobily de hitanao daholo hoe vomitsofoka anao de hitanao daholo ny tableau de bord de alefanao de misy feu rouge misy feu vert sahala am'zao hoe andefa ny clignotant fa tsy niaty de avy hatrany de hoe vao velona de avy hatrany de pénétration bon zay foana teneniko vao miaraka amina vehivavy ianao ka pénétration nataonao de ty misy karazana anecdote kely ngamba ry loika resako ao anaty facebook moa de misy le lehilahy matipaty aminy sahala am'zao de mba sahala amina finaritra an'le vehivavy ony le bandibandy kely teo de anaovana fotoana de lasa raha de nande ngamba misy étage maromaro le hôtel le hôtel mipetrahany vao nandeha ozy eny de avy hatrany de tsy haiko zay ataon'ny ry tao de trany de anao pénétration sec de avy hatrany de lasa neny le ry fe zany vavanao izy raminenao tao facebook ao izy sahala amin'inona mitsy hoe za sahala am'zao tesa le vehivavy lasa mitsara le vehivavy mofo le vehivavy le kano le lahy de tsy mota le tokotany de tsy haiko zay voan'le lahy tao amin'le trano tao zany nahoana misy film Mr Bean moa sahala amin'iny mivoaka anao zany mibolina de ahoana fomba ivoahanao tao amin'le hôtely am'izay fotoana zay ka ozy hoe manahirina any io a raha ohatra ka tonga zay fotoana zay hoe afahanao miresaka amy tvm sy ny media inona ny tombony ho azon'ny olona manaraka an'le émission anao zay fotoana mba fantatrao tsara hoe inona ny tokony ataonao e sahala aminao ve tondra tomobile zany ke zao mialatsiny amy dilay aman-dreny ankizy natranaka tamin'ny moto njanatsika tsy mbola fantatra inona ao anatin'le asa daladala mihitsy mitondra an'le moto de tsy hainy akory le izy de avy hatrany de mandeha fotsiny am'zao mandeha fotsiny am'zao de sahala am'zany io ny tombontsoa zany de simple kely pour créer la harmonie du couple hoe ahoana ny tokony atao an'zany firaisan-nofo zany efa manao firaisan-nofo sahala amin'inona ny tokony sahala am'zao ahoana ny fomba hitondrana vehivavy amin'ny orgasme be da be zany be da be zany io fanteneniko teo hoe nandray tsika traverserna période de flottement nandray misy fotoana tena tsy mahavita mihitsy de amindray avao mivadinao mahita hoe bon fa manina sy ty taloha izy zay navita sahala am'zao de zao izy tsy navita sahala am'zao ngamba izy manao bisina de ao nge de misaccuser mutuellement fotsiny ngamba ny ampiasany any sahala am'zao nisy sahala am'zao de ngamba ny directeur ngamba sahala am'zao de misy ana sahala am'zany tonga mitsy le vehivavy makany amy bron le rangahy de mijery de
tonga any an-trano de le vehivavy salamisaosao io mihitsy manadala anao aiza moa nahafantaranao zany zava-trano ka zay ny teneniko hoe sioka anao ka mitraverse bureau de frottement salamy zany de zay nilaivana azy sexologue mba ipallier ny besoin sexuel averiko amitsika eny ny besoin ny rapport sexuel de io compris ao anatin'ny nerveau végétative inconscient sahala amitsika mambary matory ilaina manao rapport sexuel de amantsika tsy manao rapport sexuel zany de zay lasa sahala amin'ny frustré milamila vany névrotique tratrany dépression de zay ny teneniko atoro aminareo hoe mety adiny loika angamba zany hoe inona zany tokony rapport sexuel mety amin'ny mpivady de zay foana ny teneniko on doit faire 3 rapports par semaine à la limite du possible 4 rapports sexuels zany hoe mba misy temps de pause kely zany ny spermatogenèse zany hoe de formation spermatozoïde satria raha manao lalakitako so zany ianao be da be ngambitsika niaina zany sahala amin'ny lasa 10 fito de na ianao raha tsy mitohatatry hoe lasa izy fa matapoky samy fotsiny or nefa elaela tsy nanao an'izy de zay le vide tsy nanaovana rapport sexuel zay micrée euphorisme crée envie mahafinaritra anao mikitika an'le vadinao de si au cas ho an'le olona manana problème hoe bon za ngery zay vila ndray tratran'izay le passage avida zay de miany teneniko de ozy hoe solution kely fotsiny ataoviny amory tantrika inona moa ny ataotsika hoe tantrika ianao ngamba zao loika niaraka tamin'ny vadinao sahala amin'ina moa nataona zany première fois zany zay mba any zany mba misolliciter aminareo amizay mba jerevo manao voyage dans le conjugué au passé composé verbe mba jerevy hoe sahala amin'ina nataona zany le première fois zany na ny akandro na ninona nke namboarina dolo nataona dolo zay nafinaritra zay manontolo rehefa apprivoise izy ve de sahala amin'iny makafoka anao de zay révision izy de zay sy okaka manana zay problème dysfonction zao de zay ny asako tongavany amiko liana be zany le resaka de anisan'ny antony mihitsy hoe asiko fandarana mikasika an'izay zavatra zay mba hafantatry ny olona koa hoe mizara tokony resana kanefa hoe verina foana hoe fady de mety hitarika tsy fahafantarany amin'ny zanaka izy na olona tanora zany mety manao foana le tanora de raha ohatra zany ka am'izao fotoana zao inona ny conseil anao amena manaraka ve ny tanora resaka firaisana nofo sa hoe asiana balisy foana ihany io zany de zay na menao malalaka izy na tsy menao malalaka de zay ny teneniko hoe besoin io tsy maintsy manao an'io izy de zay ny teneniko veut être main non veut être place de rehefa olona guidé miorienté anao zanakao fa tsy hoe zanakay tsy manao an'izany de aiza navatanao an'izany bon zanakao nge mamiainga amin'ny trano de salamizao zao de gagy anao hoe salamizany zao nanao fandala zay sipentra de lelanga zany misalabady izy de le zanavavy mipetraka atao de gaga lelangavy tsy lelanga tsy conscient koa fa mana zanaka vavy 14 ans izy de le zanany tsy miala ambony de gaga izy sahala amin'ny mandondolo le zanany de gaga de gaga mitsara le zanany voagaga izy fa maniny le zanany anke tsy conscient koa hoe bevoky de zay foana izy sy lay zanaka koa incertainement samy hafa ho any éducation tany alosiny am'izao fotoana zao hoe raha am'izao anao miéduquer any zanakao surtout miaraka amin'ny acculturation sy film be da be anindafy io de matesa ny zanakao zany satria l'intimité ny jabajabanao de zay ny teneniko hoe manana problème ianao de za manana boky firaisaranofo voalohany sy ny aretina sida io zany nataotsika hoe notice mode d'emploi am'izany firaisaranofo zany sy au cas ka tonga anniversaire de vitanao le boky izy sy au cas tsy manao zany de imprimena tiroir iny rehefa misy manao kitabataba androany de lasa izy aisa moa le boky iny de zay lasa izy mijery le boky de vakivakinao de bon eo amizay izy mahafantatra période d'ovulation tsy maintsy manao zao tsy maintsy manao zao de ainy miaro antena fa tsy alefanao fotsiny am'izao de inona zavatra mitranga nature mitsara ny zanatsika de avoantsika gaga hoe teraka manambady zanatsika misy zao lasa manao zao ka zay ny teneniko tsy anjalan'ray aman-dreny no manao ny éducation zanany fa misy olona spécialisé an'izany de mbola poseko foana ny raisonnement sokafy ny RNM sy ny TVM de tsy haiko ataotsika hoe sasalamizany zao tao amin'ny télévision anankiray TNT tsy mamenatra moa ny teny zany tamin'ny 9 de be da be moa le olona satria le izy natao tamin'ny alahady de be da be olona miteritra hoe le izy fila kinay le izy fa manay le izy natao lahady de le izy keo atao alina be nefa zay tsy maintsy mifomaraina ndraindray zay mifo amin'ny efatra na midimy de tsy hitanay le zavatra ny parti fosiny hitanay de salamizany be da be ny linan'io ary zay ny teneniko fiainatsika zao loika teto zao miteraka teto maty
za so fa la ataotrika hoe 100 ans ny fahafatesana atao 50 ans efa mivoly an'ity 50 aho efa mitikity anatin'ity anankiray ty zany zao za zany teniko amitsika raha mijery am'izao fotoana zao fiainana le olona de misy ataotrika hoe bipolarité plus sy moins vataviny tsara tsika tsy voatery makany am-piangorona mba fantatra hoe ndatsy ny tsara de sahala am'izay koa ny teneniko fiainan'ity fandalovanyity be da be ny tsy mahafantatra hoe ahoana moa zany firaisan'ofo be da be surtout ny vehivavy tsy mahafantatra zany hoe orgasme zany fiainana zany tsy hoe atao toy izay mahafinaritra ny lehilahy ny firaisan'ofo fa zay efa tonga am'le péri-ménopause ianao na péri-andropause ina moa natao hoe péri-boribory lahatrany zao ny ménopause de alohan'ity anao misy dysfonctionnement efa tonga terina ao fa tafiditra anaty le ménopause de zay ny teneniko efa miditra terina ty anao mety alakalaky n'le olo mety ny olona la tsy okazy ka tsy manana problème grave be de bon tonga ménopause izy na andropause izy mbola vivre en fiainany tsara mitsy ala vehivavy ala zao be da be mitsy mitany miresaka amiko za zery film mahafinaritra le ménopause izy fa tsy matahotra ntsena manao firaisan'ofo satria zay sy mivadika ty manao firaisan'ofo satria tam'za mbola tsy ménopause eo izy de matahotra fire misoa zao sa de be voka de matahotra izy ka lava matahotra ngenao izy de bon tsy afaka misepanira mihitsy de zay ny teneniko mahaiza amin'lalao de fa tonga de tao phase eto ianao tsy midoboka tsony ty efa tsy midoboka tsony ty eo manko tsika malagasy manana fomba fijery manahira ny olona manko ndray gaga na zery film manana fomba fijery manana fijery hafahafa mihitsy amiko de simple kely matondana de na tsy n'Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra ina moa tsika zany zao efa mba fonao malainy andro de mba isaolo ny tenanao sao sady tsy zery film sao sady tsy foko fa efa mifonao tsy midoboka tsony de zay nataotsika la mort fa tsy hoe bon efa maty ianao de bon be da be tsy nafantatra zany hoe ahoana moa zany firaisan'ofo zany tsy nafantatra hoe ahoana moa zany tsirony firaisan'ofo zany bon zay teneniko zay misy olona tonga teto am'ty tany ty de milante occasion be da be de zay ny teneniko hoe fiainan'ity misy occasion kia ianao mahafantatra ny tsara sy ny ndatsy tsy obligé makany am-piangorina anao vao mahafantatra ny tsara sy ny ndatsy de zay ny teneniko misy occasion zay tokony tsy rahatevatsika de ataotsika firaisan'ofo tondrana amin'ny partenairatsika anatin'ny orgasme manao ny sport monsieur Jules ny sport resaka sport mikasika mifandraika am'izay zavatra zay ohatra ny conseil-nao ny tanora sy amin'izay manaraka atsika ny sport zany zao de anisany hygiène de vie tsy maintsy ataotsika miaro sao da la mitserinareo zao tefony loatra zao tanako miaro sao de tefony ny areny la mandrako mifatrifatry bibitsy za tena mikotrana mitsy za tena mikotrana ina kotrana anao za mana poids le poids-na 5 kilo reny de za mikotrakotra de za manano le amineny de za manao flexion de manao abdominaux de zay le natonga le hernie inguinale le histoire za tena mikotrakotrana bibitsy mikotrana zany zao de zay ilain'ny vatantsika io mikotrana de zay anisany entretien ny cardio fotsika ka rehefa tsy mikotra anao de tonga de olona retina rehetrarehetra lay manontolo efa mikotra anao de bon iny anao le misefosefo iny entretien ny fotsika efa bien entretenu tsara ny fotsika de salama ianao efa salama tsara anao de tsy zatra ny tension probleman'olona tensionneur anke de tsy mikotrany de zay ny teneniko amitsika manana problème quelque soit problème anao de tongava manao consultation de eo tsika mifandinika am'izay inona ny tokony atao meko anao daholo dispositif lay manontolo hoe zao aby ny tokony atao ampianarina programme linguistique anao ampianarina iny keo bon astrologiquement parlant compatible fe nalao mivady sy okaka tsika incompatibilité na couple inona ny tokony atao be da be ny zavatra tokony fantatsika zay manko raha ohatra hoe misy raha mazao zany le olona makany aminao de ohatra hoe nanankiray teraka volana anina nanankiray teraka volana anina olona efa mpivady ara-dalàna tsy compatible zany raha ohatra ka satria tsy nafantatra zany izy fa tonga de mivady fotsiny izy aloha de ataonao ahoana zany le olona rehetra tonga any aminao tsy hoe ataoko ahoana le olona fa zay mifahafantarana zay le mandeha amin'ny alina ahoana moa zay ny laivana lampe de poche efa amin'ny alina tsika zany zao de laivantsika lampe de poche am'ty misy lampe de poche de efa tsika de am'izay tsika tsy voan'ny accident de sahala am'zany koa efa fantatry le olona hoe incompatibilité na couple izy de bon na izy koa ange mahafantatra zany efa domaine sahala am'zao de sana de miteraka amin'izy mivady de zay ny teneniko misy ny couple zao incompatibilité na couple zany mijavatra tena mampiady tsy mampiady azy fa zavatra détail amin'ny fiainana fandrindritra de tandrema matetra angeza fangasy tsy mahazo tena felako tamaina koa de avana lehiva makany amin'ny lela felanao fa lasa tapaka ny tamaina andelangany de sahala am'zay izy zay le lavana antsika hoe programme linguistique hoe
mila réformer na phrase mba tsy andraritra hiedukena le olona hoe tandremo fa salama zao ianao masikasika vavy ianao a tsy okanao ka masikasika vava de bon tu as le azonao atao miteny vadinao ianao manana droit tezitra fa tu dois le dire en quelques mots jerefo tsara salamy ihany atsika de hoe inona le corps du sujet zay resahana au delà zay 5 minutes de vita de oka le tsay de salamzay de zay ko tsy hoe miadina reo mivady de minantsanantsana eo fa azo ataoko hoe tsy miteny tsy fitenena koa de anisan'ny langage anankiray koa milaza va hoe manamary enao fa tsy nantsanasana fotsiny am'izao pedapeo ny zavatra mety ho azotsika rehefa manao consultation ianao hoe afaka omeny monsieur Juleville ny contact anao raha azo atao sy ny Facebook. simple kely zany e za de manana page Facebook Geru takany hoe Jérusalem Geru salamy hoe Jérusalem de nalaka manko de hoe Geruville de tsy tsotako moa natao an-dadanay anao zany de hoe lahy efa lehibe la de tsy maintsy tonga any Jérusalem de salamy zany tsaiko fanandray le croyance manahirana ihany de salamy zany Geru sexe éducation de ao fa misy vidéo une cinquantaine de vidéos manoro mampianatra amin'ny firaisana nofo misy publication écrite koa ao manoro hoe salaminina ny tokony atao de za en général zao isaky ny après midi de manao directa foana mieduquer any tanora de mitady correspondant koa zany satria mampalelo ao zany be da be ny any amy sisiny any Geruville lafa manino tanina le foana manao fandala lafa manina zavatra ataonao tanina le foana fa zay nie mba malagasy ko fa mba asiva éducation sexuelle aty aminay aty de zay nanaovako an'le mitady correspondant any amin'ny district ray manontolo de reny zany no antenne-ko any de manoro sy mampianatra ataontsika hoe éducation sexuelle. Aoka mariny hiditra amin'ny ampahany farantsika miaraka amin'ny monsieur Juleville ihany olo a ianao ve atao anatin'ny fampianarana io a de ataonao individuel sa collectif Ny fampianarana le formation moa zany filazany zay ny formation zany de mandeha par misy ina ma zany mandeha par terme io zany de hoe zao resahatsika hoe éjaculation précoce manisandro ny asthénie sexuelle olona maromaro veny io sa olona maromaro de ampianarina le zany de mba tsy frustration le olona satria raha ohatra ka resaka éjaculation précoce de fa hoe za Geruville manana problème na éjaculation précoce salamsa de bon lasa eniny le point lery zany salamy zao problème fa efa vita iny de misy raha tasy kely eny de reny mipetrapetraka eny amin'ny latabatra de sy oka zany le oka nao ka manana angatahana zany de satambolamborao de efa vita le fanazavana lay manontolo any de regroupeko daholo mifanontanina de eo amizay mamady an'izy hoe salamsao mba tsy mba mirester dans l'anonymat zany le problème sexuel le olona za zany mety hoe mety tsy manahirana ve monsieur Juleville le satria zao raha anao formation tsika hoe patisserie charcuterie resaka coiffure sy ny karazany de misy pratique eo le anao zany ahoana ny ampitanao an'le message ny am'le olona manaraka anao ampianarina azy de zay misy nataotsika hoe pratique de misy ny théorie zany théorie zany pratique misy ahoana ny endriky le pratique pratique de misy boky za zao manana boky salaminy hoe lakile ny fahafinaretana boky faharoa sy ny fahatelo boky faharoa de misarina position la monotonie sa tout l'amour de mahafinaritra koa hoe tsika zao efa anatin'ny sakafo de mba ireto hoe zany loïque fotsika maraina de foazy na vady mandalaka foazy raky de foazy ndao tsika na petit déjeuner de vary soso menao azy de asinao saucisse kely de tonga ndray ny amy sify de ndao tsika na goûter de mbola vary soso de saucisse mbola fa tonga ndray na folo de ndao tsy nambary de vary soso de salamy zany de zay le mahatonga an'izy hoe ilaina zany le position maromaro zay salamy zao de bon mba eo zany eo koa de manomboka le discussion ty tsika zany tsy mbola anao salamy zao de zay zany le eo anatin'le boky faharoa zay rose zay mifoniny atrany amy 75 position le izy de amle lakile fahafinaretina boky fahatelo maitsomaitso mifoniny de fanazavana le position salaminina ny lafitsara le position inona ny lafiratsy ny man'ny olona lavalava filahina inona ny position metimety aminy amy filahina amle lahy kelikely filahina inona ny position aminy efa manomboka le bebe anao position salaminina ny metimety aminao mba tsy avizaka anao zay zay kely izy le ataoko hoe traité de l'art aimé fa tsy hoe bon vetaveta bon ny olona miresaka an'izany hoe fahaisanofo vetaveta de ozy nalao nama efa tsaiky tokony averiny amin'ny tany irina tany nareo averiny tany amin'ny nombre de la caverne fa tsy mila zany ary nareo tonga amle teny hoe tara siècle nareo
tonga am'ty année 2024 ty zao de bon les années foana sahala am'le homme de la caverne fa hoe ny olona tany ala zao mba maniry mafy mihitsy hiena am'zany année 2024 ianao tonga eto de bon le zavatra mahafinaritra tena mahafinaritra ny fiaina mahafinaritra ankery reka tena hoe hainao tsara io zavatra io de misatisfaire partenaire anao ary any zao lasa nahy loïka le ilan'ny Sardou Michel Sardou le hoe je vais t'aimer comme personne n'a jamais osé t'aimer. Raha ohatra zany ka nisy vehivavy niaraka taminao zany ka nisy partenaire hoe ohatra zany zao lika niaraka tamin'ny tany de hiaraka amiko ianao ataoko hafa mihitsy nataony loïka nitondrako anao je vais t'aimer plus loin que le rêve plus hafa no nieritreretinao mihitsy zany nitondrako anao mahafinaritra ke zany ary atongavanao am'zany koa fenouty fa nia manahirany celui qui ne lit pas il écoute zay io na ny ampiangonana io na fiaino ninina de zay resahan'le namaky boky anankiray a zay ny veriny famarina de io manana fiainanteba be da be olo lasy tia je crains l'homme d'un seul livre be da be la vie est une grande école na pompoy fa tsy nandray manera de bon zay mitomboky avana sala amity de eo de zay ravatsa mitovy an'iny de iny de voly isala am'zao de za moa zao de voly bon tsaiky vola misy ngamba mialo zan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zany ngamba de za mivolohany indrindra satria misy vetivety keo ambadimbadika eo akatoko ngamba iny zavatra iny averantsika ihany monsieur Juville spécialiste sexologue manana ny mari-paizana fanaraka am'zany nianatra tany ivelany ono maninona tsy teto nianatra eto Madagasikara tsisy école sexologique tsisy an'izay tsisy zany hoe mahavelona tsara ve le asanao tsisy asa latsy fa matony ny olona tsy velona amin'ny asany de ho zany sainy tsy mety zay foana le misy zavatra manimba azy misy problème ty Madagasikara tsika tsika malagasy misy olona mampiditra virus zay virus tsy mampandroso atsika anaty lohantsika de lasa mahatonga atsika tsy manao ouverture d'esprit ka raha misy olona mitondra idée hafahafa de le service tena sample io de amin'Andriamanitra io salamzao mampianatra vetaveta de tsaiky zay tena ke fiainatsika ty de passage ty fiainatsika ty efa tonga le fotoana anankiray tsy midoboka tsony fotsika ty tsisy tsony io raha mba TCP anao de mbola misy ny amin'ny heritaona mba te bac anao mbola misy amin'ny heritaona fa sy ka tsy midoboka tsony fonao ka asin'olona tsy ombanao de asin'olona lamba menao de atao velomo zao tontolo zao de zay ny tena iko zao hoe mahaiza mijery ny fiainana amin'ny côté zay tokony mahafinaritra azy ary tsy zogazogain'ny olona am'zay zavatra théorie mandribiriby ianao lasa mibaty occasion be ianao alohan'ny maranantsika azy de misy hafatra farany etiny monsieur Juville ampanaraka atsika mety androany angamba ianao vana ianao ny fandalan'ny resako ty mety manday ana sofinao le izy mety kaka koa hoe to vatravatra be le olona tsy miza mivatravatra be fa zay misy zavatra be da be tiako ampitainy satria tsika mibaty occasion be da be mihitsy nanomboka 13 ans anao zao nisy an'le niasa taminareo le testostérone tsy fantatra zay afatesanao de mampaleo le ankizy tany amy 13 ans sy le olona efa lehibe reny ndraiky koa satria mbola misy nostalgie sa mbola te hiaina tena fitiava te hiaina firaisarolofo de ozy hoe tant que mbola tsy mitomboka mifonareo de zay mahaiza miaina il faut profiter de la vie sy eo kaka misy handicapé anao amy resaka firaisarolofo de ozy hoe jereva sexologue fa am'izao fotoana zao de mila miteniteny foana mitsy mampime mitsy ny amo vao miteny filazolona teny le olona de mampime hoe bon nareo za mivelangany nivoanareo de sahanareo karana plateau de zay ko le makaka misy olona am'izao fotoana zao de embarqué am'zany de manalalaka foana fotsiny am'izao de zay niteniko hoe lasa salaminy hoe tsaiky mba te occasion be da be fa niteny fotsiny ngamba ny ambaranao akazy de ozy hoe mety telefone na mety azonareo de 034 34 07 928 49 na 032 85 968 46 33 ihany 34 033 07 928 49 zay ngamba masaka fa de misaotra ny loïka ny tenako mety mino manaraka mba hiakatra eto de ny amo be da be zavatra ataoko eto loïka miresaka parapsychologie resaka expérience de mort imminente teo moa misy andreny miteniteny foana hoe matony de niakatra nain-danitra sahala am'zany tsara anaovana émission zany bon nitsika malagasy fe mivavaka samy ambina ahoana le mivavaka reo ve ahoana mivavaka reo mivavaka amiko zany miracle de tsy mijanona fotsiny amin'ny ataontsika hoe retina satria l'espoir de guérir la moitié de la guérison
Satria anao manana comportement positif du vatatsika se auto-guérit tout seul. Arakaraka l'état d'esprit anao, zay no teniko hoe l'espoir de guérir c'est la moitié de la guérison. Efa mandeha makany le olona de tenena zao, tsy afaka anao fa sitrana anao, miaraka amin'ny Jesosy na miaraka salama zao. Fa laha ohatra ka tena misy marina zany fangagana zany de hoe maty téléphone-ko ty, vaky ny écran de bon. So, eto amizay téléphone fa andeha vaky tsony l'écran salama zay. Ka zay izy nandray un certain moment tsika tsisy ouverture d'esprit de on se fait couillonner par des tsaiky tsony ka de miala tiny ao. De zay no teneko hoe mbola manaraka tsika ma mbola be da be ny domaine mety afaka avao Gerville hoe ay ve Gerville ty sahala amizao e. Zay masaka va de misaotra atsika de misaotra ny Loïc. Mankasitraka anao monsieur Gerville tonga teto plateau de mankasitraka atsika rehetra koa nanaraka fandarana mandram-pera daholo. Io aloha mo Minanao ny fitenenana. Miarabanao aloha tonga tao amin'ny fandarana face à face négociation.